Avalitsika hatreha aloha ny mahakasika an'izay vaovao fanondranana tsokosoko andramena izay fa raha ny mahakasika ny fikarakarana ny fifidianana kosa dia tsy ho tratra ny daty izay voafaritra ny senita natanterahana ny fifidianana hoy Andriamatoa Ramasy Adolphe mpikambana eo anivon'ny filan-kevitra ambony ny tetezamita porofon'izany ozy izy ny fiatonan'ny vola fanomezana ampiasaina amin'ny fanatanterahana ny fifidianana ankoatr'izay dia manana ny ambarany manodidina ny famontsoran-keloka eto amin'ny firenena ihany koa ity mpanao politika ity. Vola Ravavy no mitondra ny antsehirim-baovao eo sariny Tsirako Toarso. Laza ihany koa Andriamatoa Ramasy Adolphe fa kely finoana ny hanatanteraka ny fifidianana amin'ny daty izay voafaritra ny senita farany teo ny tenany. Ankoatra ny ara-teknika izay mbola tsy tomombana, anisan'ny olana nambaran'ity CST ity koa ny fisian'ny fampikatson'ny fanefana-panatanteraka ny fanomezana vola ampiasaina amin'ny sehatra izay mifandray amin'ny fanomanana ny fifidianana. Na sur le plan technique mbola sahirana ny senita manatanteraka azy noho ny tsy fisian'ny vola. Le resaka jugement supplétif sy ny fanomezan-karam-panondro teo mbola sahiry satria sur 4 milliards d'ariary zay resahan'ny ministre de l'intérieur ay milliards ny vola azo dikan'izany izy vitany milliards zany atao ka mety mbola tsy ho tanteraka amin'ny daty voatondro indray fividiana mety mbola enitra le mandeha. Ny fahitako an'izy io ny tena bloqué io zany raha dinina dia ny fitondrana-panatanteraka. Mikasika ny famontsoran-keloka indray, araka ny hevitra Andriamatoa Ramasy Adolphe, tokony famontsoran-keloka foibe izay voalazany soro-dalana ny tanterahana ary tokony tsy misy mifangatahana famontsoran-keloka na amnistie sur requête. Fandraisana tato tokony averina jerena ilay lalàna momba ny famontsoran-keloka mba sur l'amnistie. Satria raha ny feuille de route izay niaingana no jerena dia neo amnistie large fotsiny no misoratra to plein droit fa tsy misy an'izany amnistie sur requête zany anatin'ny feuille de route. Dikan'izany tokony esorina ao anatin'ilay lalàna misy ilay amnistie sur requête fa tsy misy raison d'être zany ao. Ary raha za manokana ary zany voasoratra anatin'ny feuille de route ilay FFM angamba dia hoe tsy maintsy atao. Fa rehefa mijery an'izay tsika rehefa tsy misy an'izay amnistie sur requête zay esorinao zay tsy hitako misy ny raison d'être ilay FFM. Fa zay hono eo anaty feuille de route tsy maintsy tanterahana nga dia mety eo. Fa ny fahitako azy koa resaka nandehandeha foana tato ato hoe tsy haiko na ministre na izy koa resaka momba an'ilay hoe détournement de deniers publics tsy tokony azo famontsoran-keloka zany koa diso. Nosorotany Andriamatoa Ramasy Adolphe fa anisan'ny dingana tsy maintsy tanterahana ny lohan'ny fifidianana amin'ny famontsoran-keloka ary heveriny fa tokony voalanjalanja tsara zany mba hisian'ny fampihavana pirenena tena izy.